Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avin-drehetra tsy ty lahady fa 1 volana mety ary manona fahasoavan'ny tompo aminao amin'ity anio ity. Alohan'ny idirantsika ny amin'ny lesona anio ho an'ny lehibe dia manasanao iaraka hivavaka iaraka amiko. Saotra anao zay raha io fa mbola nomenao tombontsoa indray ahafahanay mianatra ny teninao, ahafahana mandray anao ihany koa ao am-ponay sy ao tokantranonay tsirairay avy. Migataka aminao mba hiteny manoloana anay ary ny hevitra dia ampisaraka anay aminao ny tompo esorinao, tononona sy agnatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe rafitra roa mifanohitra, rafitra roa mifanohitra. Mamaky isika ny Apokalipsy 2:17 ary ny Apokalipsy 2:17 Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny drako nakalasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy 2:17 indray manao hoe ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haharesy azy satria tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka izy ary haharesy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Hatrany amin'ny nandritra ny taonjato maro dia nanana vahoaka nahatoky tamin'ny Andriamanitra. Ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra no ilazan'ny Apokalipsy 2:17 ny fahatokian'ireo ary any amin'ny andininy hafa dia voalaza fa voantso sy voafidy ary mahatoky izy ireo. Tamin'ny faraparan'ny taonjato voalohany no nanoratan'i Jaona ny bokin'ny Apokalipsy. Tamin'ny fotoan'io dia efa anto tambovoka sisa ilay tanànan'i Babilôna fahiny. Rehefa nanoratra ny hafatra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy Jaona dia efa potika taonjato maro talohan'izany ilay tanànan'i Babilôna ara-baky teny. Ao amin'ny Apokalipsy dia natao tandindona maneho ny Babilôna ny andro farany tanànan'i Babilôna fahiny. Ao amin'ireo faminaniany Apokalipsy, i Babilôna dia maneho rafitra ara-pivavahana diso izay hanana ireo toetra mampiavaka ny Babilôna ny testameta taloha. Ireo fitsipika izay ny feon'ny Babilôna fahiny no rafitra fototr'ilay Babilôna moderna sy ara-panahy. Ao amin'ny Apokalipsy 7:1 sy ny 9 dia misy vehivavy mitafy lamba volomparasy tsaky. Ovakitsika izy io, izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'ny izy 7 izay nanana ny lovia 7 dia niteny tamiko nanao hoe avy aty dia asehoako anao fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro dia ilay nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany sady natao leon'ny vainy fijangajangan'ny mponina tamin'ny tany. Dia netiny tamin'ny fanahy ho anenefitra aho ary nahita vehivavy nitaingina biby 10 volonjaky. Feno anarana fitenenan-draty sady nanandoha 7 sy trandraka 10. Ary vehivavy dia nitafy lamba volomparasy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla sady nitana kapoaka volamena tetỳ an-tanany.
feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fitsangatsangany, ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny anjo nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe, reny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ary hitako fa injo raha vehivavy dia leon'ny ranon'ny olona masina sy ny rano maritiorani Jesosy, koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Amen. Hitantsika amin'ny vakitsika teo fa misy vehivavy mitafy lamba volomparasy jaka izay mizotra mamakivaky ny fotoana. Taingana biby tiany volonjaka ilay vehivavy janga no iantsony baiboly azy. Nandao an'ilay tokony ho malalana izy dia Jesosy Kristy zany. Eto ny apokalipsy, ny bokin'ny apokalipsia, ny apôstôly Jaona dia mampiseho sary antsika momba n'ilay rafitra ara-pivavahana ny emotra izay misy akony mahery vaika eo amin'izao tontolo izao. Dinio ilay filazany hoe io fahefany io no ilay nijangajangan'ny mpanjakany tany sady natao leo ny divay ny fijangajangany mponina amin'ny tany. Ireo mpanjakany tany dia nijangajanga taminy, ary mponiny tany kosa nataony mamy ny divay ny fijangajangany, hoy ny eo amin'ny dikateny iombonana. Ozy izy hoe mamy mihitsy, ratsy mandrakariva zany ao amin'ny baiboly. Ny fijangajangana ihany koa ratsy ihany koa zany, maneho fampianaran-diso, maneho fotom-pampianarana sandoka ary fampiarana tsy araka ny tokony ho izy ny tiana ambara ao anatin'izany. Famitinantsika ny lesona, famehezantsika anazy, dia hitantsika koa fa misy rahatra mifanohitra tokoa ny amin'ny asehon'ny bokin'ny apokalipsy mikasika an'ireo vehivavy ireo. Ny iray dia manambara tokoa ny amin'ny Kristy sy ny mission tanterahany ho antsika, ny famonjena zany. Ary koa ray vehivavy anankiray kosa dia ilay mitafy lamba tsara sy jaka izay ny voaboasantsika. Ilay mitaingana biby dia dia manambara sy milaza an'ireo fahavetavetana soratany eo aminy sy ny fanimbany ratsy, fanimbany sy famonoany ihany koa an'ireo maritiora ao amin'i Jesosy. Inoko fa iny leson'androany iny dia nampafantatra anao zavatra ihany koa fa mizara roa tsara mazava tsara, ary ao anatin'izany ilay ady mandrakariva ifanaovany tsara sy ny ratsy. Ny heriko dia isafidiny anao ny tsara mandrakariva isika, satria izany no irian'Andriamanitra ho ataontsika. Raha masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay nio zany, mangataka aminao izay mba hampitoetra izany ao anatinay, ka arakaraky ny anaranay azy no amin'ny asa izay ataonay dia namarika fa miandaly ao aminao tokoa izay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.